Miarahaba tompolahy, finaritra tokovavy, manao hoe te fandarina zany malaza ity. Efa iainana eto andrenivohitra isan'andro ny resaka fahafatesana vokatry ny hanoanana. Ny tsy fananasaka mitarika ihany koa amin'ny famonoan-tena dia ary eto andrenivohitra ary manerana amin'ny faritra maro samihafa. Fa ankoatran'izay dia efa nalaza be tamin'ny famoaham-baovao samihafa ny amin'ny hoe tsy manana toraka amin'ny fomba hikarakarana an'ireo zanany ireo ray aman-dreny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ka mitady vahaolana ho an'ireo zanany, na alefa miasa milon'ny fotoana na apetraka any aman'olona na ihany koa jerevana izay afaka mandray azy ka misy tambiny sy saran'izany. Devitra be teto amin'ny firenena izany resahantsika izany fa mbola misy fanadihadiana maro samihafa moa hisokatra momba izany raharaha izany ary rehefa misy miezaka mitondra fanazavana ary mivoaporovo ankehitriny izany vaovao izany. Ankoatran'izay dia miseho eto sy eroa ny resaka fisolokiana, ny resaka halatra ary tsy ampoizina intsony amin'ny endrin'ny halatra izay mitranga eto sy eroa. Ny fanafiana mitampy ediana moa dia mampikakaika ny any amin'ireo kaomina sy distrika samihafa. Ny tetsy amin'ny kaomina Nanjepy ohatra tao anatin'ny herinandro dia nisesisesy ny fanafiana ary misy ny kidina-pinina raha nazatra ny taloha dia kidina-pinina vahiny fa amin'izao fotoana izao dia malagasy no tratran'izay fakana-kerin'izay. Ankoatran'izay ny fanolanana ny fampiasa-kery amin'ireo mpianatra na koa famosaviana eto sy eroa dia trangam-piarahamonina misy eto Madagasikara. Inona no tiantsika hambaran'izany dia ny fahampotehan'ny fiainana ara-tsosialin'ny vahoaka manomboka any amin'ny lafin'ny toe-tsaina, fa fahampotehana ihany koa amin'ny fiainana ara-tsosialin'ny vahoaka eo amin'ny tsy fisian'ny hoenti-manana amin'ny alalan'ny asa izay tokony ahazoana vola isan-tokantrano, isam-batan'olona. Rehefa tsisy ny vola, tsisy ny asa, rehefa potika ny toe-tsaina dia manao foana ny vahoaka malagasy, manao foana ny ampahany amin'ireo olom-pirenena ary raha ny zava-misy aza dia saika ny vaovao ara-tsosialy vokatry ny fahasimbana ara-tsaina ka mitarika fahasimbana lafin-javatra maro eo amin'izay ny tanisaintsika teo aloha izay no misy eo amin'ireo fivoizam-baovao samihafa eto Madagasikara. Lasa faritra mena zany Madagasikara, tsy ho amin'ny lafin'ny fandriampahalemana ihany fa eo amin'izay lafiny fanapotehana ara-toe-tsaina izay. Fa ny zava-doza mahamenatra ihany koa eo anatrehan'izany dia ny amin'ny fomba nambarany teo anivon'ny banky mondiala ny amin'ny hoe raha mitohy izao izay misy an-javatra maro eo amin'ny lafin'ny fitantanana, misy an-javatra maro eo amin'ny lafin'ny fampiarana ny lalàna ary misy an-javatra maro eo amin'ny lafin'izay hoe kabararaka ary manjaka ny kolikoly na dia ezahany mpitondra fanjakana takotakomana ary ny kolikoly ny amin'ny hoe efa nanary toerana vitsivitsy isika, efa mihatsara ny toerantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy mahafoana ny adefitry ny kolikoly hita sy tsapa sy re eny amin'ireo sampana maro samihafa sy ireo toerana maro samihafa ary ireo sehatra maro samihafa izay hanaovana na hisiana lafin-draharaha samihafa izany. Dia izany ny anam-porofonany ny amin'ny hoe tsy voavaha intsony izao zava-misy eto Madagasikara izao ary rehefa tsy voavaha dia miantraika amin'ny isam-batan'olona ka tsy ny vatana intsony no voadona fa ny saina dia mitarika famonoan-tena satria araka ny vaovao samihafa hitantsika dia hoe nisy nikaroka mitady vahaolona ihany ireo raim-pianakaviana saingy marefo ara-tsaina eo anatrehan'ny zava-misy dia namono tena. Tena mila taratasy mba ho fantatry ny fiarahamonina ny amin'ny hoe inona ny zavatra efa nosedraiko nefa tsy vitako hanery namono tena. Ny sasany aza dia hoe nitady asa ary efa nitety toeram-piasana eto sy eroa kanefa tsy nahita vahaolana hanery ninona am-pozim-boalavo dia namono tena. Mampalahelo ny toe-javatra ohatr'izany satria ny lehilahy izay efa vitsy kanefa tokony hamokatra anatina firenena iray no mitarika anatina fahamoiza-po ka mamono tena. Izany resahantsika izany tsy hoe mijaly ara-pitiavana na hoe niady tamin'ny vadina fa vokatry ny déception na fahatsoam-panantenana, vokatry ny frustration na hoe fiasan-doha marobe sy fahakiviana ka mitarika amina famonoan-tena nefa tsy vahaolana ny famonoan-tena raha toa ka olombelona izany. Ankoatran'izay moa eny amin'ny fiarahamonina samihafa eny dia samy mahatsapa sy mahare ny rehetra ny amina hoe maty ny ranony, nodimandro ny ranony, avy nalefina ho ny ranony dia rehefa inoana eo daholo ny salan-taona manodidina ny 70 eo avokoa.
Zany hoe tsy any amin'ny 80 taona mahery antsony raha zao trangan-javatra misy eto Madagasikara zao ny espérance de vie na ny fahelan'ny fempotoana hiainan'ny vahoaka malagasy fa efa lasa miroso aloha izany. De efa tsy mahagaga intsony maheno an'le maty teo amin'ny fahazao 70 taona, fahazao 70 taona, fa teo amin'ny 70 taona mahery teo eo sy ny sisa ranona sy ranona. Dikan'izay lay déception, lay frustration, lay dépression dia mivadika ho aretina goavambe ho an'ny isam-batan'olona ankehitriny ka manafaingana am'izay famonoana izay, lasa mikika ho aretina ary mitarika amina fahafatesana. Ary tsy mahela velona ihany koa izany satria mikiky ny fiasan-doha, de rehefa mikiky ny fiasan-doha mihena ny fiasan'ny sela any anatin'ny vatana rehetrarehetra any, ary dia mitarika aretina samihafa zany rehetrarehetra izany. Tsy mpitsabo akory tsika fa endrim-piarahamonina misy zany de resahantsika. Amboniny hoe tsy ampy sakafo ny vahoaka malagasy satria raha ny zava-misy dia tsy misakafo intelo isan'andro, maraina, atoandro, hariva intsony fa indray mandeha isan'andro ny vahoaka malagasy ka ny ambiny sisa de ny rano no mameno azy. Ny rano aza de mbola misy tsy mahazo rano fisotro madio tena tsara fa rano zay hita eny anivon'ny fiarahamonina eny sisa sotroina ka na rano maloto io na rano mandeha indrindrandrindra moa avy ny orana na ranon'orana dia sotroiny hafa. Tsy misy an'izany intsony hoe rano andeha ampangotrahana zany nde ho sotroina satria na ny vilany ampangotrahana rano na ny charbon ahafahana manao izany aza dia tsy misy eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny. Zany ny zavatra iainana eto ankehitriny. Fantatry ny fitondram-panjakana ve ny fisian'izany? Eny, fantatr'izy ireo, isika no mamaly izany. Raha toa manko ka tsy fantatr'izy ireo ny fisian'izany dia tsy nanao an'ireny kabary reny tany Ilakaista reny ny filohan'ny repoblika ny amin'ny hoe ndao hamonjy ara-tsosialy ny vahoaka. Saingy aty amin'ny fiafaran'ny fempotoam-piasany ve ny filohan'ny repoblika vao mahafantatra fa tena rainy vahoaka malagasy izy, ray aman-dren'ny vahoaka malagasy izy ka tokony hijery zay mahasoa an'ireto vahoaka malagasy reto ary tokony hanokana ny heriny, ny sainy, ny vatany, ny fotoanany ho an'ny vahoaka malagasy. Izany raha teo no nanaovan'ny fianihanana tamin'ny janoary 2024. Aty amin'ny fempotoana fa efa rano mandao isika vao hiazakazaka hijery ny lafiny ara-tsosialy ny filohan'ny repoblika. Izany aza dia mbola mifangaro ao anatin'ny olana zay diavin'ny firenena vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza zay nisy tamin'ity taona ity. Fa ankoatran'izay efa olana miraikitra ary efa mikiky ny isa-tokantrano, ny isam-batan'olona ihany koa, tsy maninona miresaka an'izany, ny olana ara-tsosialy vokatry ny tsy fananasa, vokatry ny tsy fisiam-bola ary vokatry ny tsy fahafantarana intsony zay tena tokony ho atao sy tokony alehan'ireo fiarahamonina zany. Ny filoha Marc Ravalomanana rehefa mitety faritany de miteny mandrakariva ny amin'ny hoe maika ny hikarakarana ny vahoaka satria tena reraka, manitra ary sahirana ny vahoaka malagasy. Mety teny samihafa zany resahantsika izany fa mety mahafitona azy de tena amin'ny hoe miaina anaty fahasahiranana lalina ny vahoaka malagasy ka tazana ety ivelany ny fahantrahan'ny firenena. Firenena-dehibe de efa samy manatsokajo fa firenena fahadiran'ovana manitra Madagasikara. Moins avancé fa misy ihany koa no miteny ny amin'ny hoe vulnérable ny vahoaka ao aminy. Dikan'izany dia efa mahantra fahadiran'ovana sozanina ny vahoaka ka ahoana moa no ahafahana mampiakatra ny tontolo ara-toe-karena raha toa ka vahoaka reraka tsy afaka hiasa, vahoaka tsy manana courage na tsy manana risika intsony hiatrika ny zava-misy ahafahana mampandroso ny tokantrano sy ny firenena no vahoaka misy eto Madagasikara. De miverintsika miteny filoha Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe maika hozy izy ny filoha Marc Ravalomanana ny ahafahana mamonjy ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fanomezana sakafo voalohany indrindra azy ireo, amin'ny alalan'ny fikarakarana ny asa ho azy ireo, amin'ny alalan'ny fitsaboana ho azy ireo ary amin'ny alalan'ny fampianarana ho azy ireo. Fa ankoatran'izay ho tohizana ary ho hatsaraina hatrany hatrany ny fanamboaran-dalana zay tokony ahafahany vahoaka malagasy mifamezivezy sy mamoaka ny vokatra any amin'izay toerana misy azy. Izany olana ara-tsosialy zany de efa nambarina Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tokony hovana tany amin'ny taona 2024 rehefa nahita ny amin'ny hoe misedra fahasaranana ny vahoaka malagasy tamin'izany. Ary mbola mitoetra ankehitriny zay zavatra nambarina ny filoha Marc Ravalomanana izany. Izany no nanokana antsika ity fandarana ity
hirafitra indrindra amin'ny resaka ara-tsosialy, ny amin'ny hoe tsy ara-tsosialy aitratra na ara-tsosialy mivadika lainga indray amin'ny fanatonana ny fiarahamonina ny tadiavam-bahoaka malagasy, na ara-tsosialy zay mety mitsetsetra azy fotsiny, fa ara-tsosialy tena misy drafitra mazava ary drafitra matipaika, drafitra maritra fa tsy drafitra mandalo. Ny Filoha Marc Ravalomanana manko hatramin'izay dia napetraka mihitsy ny amin'ny hoe fampandrosoana aingana sy maritra. Dikan'izany dia zavatra eo aloha le fitsinjovana an'le olona amin'ny androany dia androany, fa eo tsy lavitra izay ihany koa ny fiheverana an'le olona, fa mbola tokony hiaina tsaratsara kokoa izy ho an'ny rapitso raha afaka hampitso, maritra ny dikan'izay ka tsy maintsy ampifandrindrana izany. Fa raha mijery le fomba fiasan'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny androany aloha ny fantany ilay handrotsorotsiana ny vahoaka fotsiny sy ilay hitsetserana ny vahoaka fotsiny, fa mbola raikitra foana ilay olona ny vahoaka malagasy ary tsy mety afaka any amin'izay rehetra aleha izay rehetra taza-maso ankehitriny. Lasa manao ny asan'ny ministeran'ny mponina, manao ny asan'ny ministeran'ny fambolena, manao ny asan'ny ministeran'ny fiompiana, manao ny asan'ny ministeran'ny angovo, manao ny asan'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny sisa ilay filoham-pirenena ankehitriny. Tsy mahatsiaro intsony fa misy tompona andraikitra napetrany ka tokony homena asa mazava tsara izy ireo, fa izy avokoa no mamelona sy mamono ny afo, izy avokoa no misehatra eny amin'ny sehatra rehetrarehetra, ka lasa tsy misy asany intsony ilay endriky ny fitantanan-draharam-panjakana ny amin'le filohan'ny repoblika ray aman-dreny ary mahay mandamina ny zava-misy eto amin'ny firenena no tazana. Tsy mahagaga izany satria izy rahateo moa tanora mbola mafana fo, te hiseho ary te hiavaka eo anatrehan'ny maro fa mahavita zavatra ary ankatoavin'ny be sy ny maro, kanefa eo amin'ny lafiny serasera dia mamono sy manimba izany, dia io hiaina amin'ny filohan'ny repoblika io, simba izy eo anatrehan'ny serasera eny anivon'ny fiarahamonina. Tsy mpananatra akory tsika fa miteny ny zava-misy araky ny zavatra tazana eny amin'ny fiarahamonina, satria mba ontsa sy malahelo ihany mahita an'ireo malagasy ray rà mpiray tandrazana amintsika mianjera matin'ny hanoanana ary mamoy fo tsy mahita asa dia mamono tena, kanefa mbola mamelona vady aman-janaka. Mety hoe izy miala ao anatin'ny vesatry ny olona, fa ahoana ny vady aman-janaka ireny olona mamoy fo ireny? Mampalahelo tranga misy eto Madagasikara, fa poirintsika izany, resahantsika izany mba tena ho mpitondra fanjakana ray aman-dreny, mpijery ary mpitily ny vahoaka marina no misy eto Madagasikara, fa tsy mpitondra fanjakana bolangina miretirenty amin'ny fiarakodia samihafa, bolangina ary afaka mampiana-janaka sy afaka mividy sakafo amin'izay tiany hanaovana azy, mihoatra amin'ny mahazatra ny telo isan'andro ary fa inenina isan'andro mihinan-kanina, kanefa le vahoaka malagasy hoy isika sady mahantra fahadiran'ovana nona sozanina, mirepirepy tsy manan'asa ny tsy manam-bola ary tsy ara-pahasalamana ihany koa ny sakafo miditra amin'ny vatana. Toizantsika ny fanadihadiana satria ny raharaha moa dia mivoatra hatrany ary tsy misy mirakila andrasana amin'izao fitondram-panjakana izao, ankoatry ny amin'ny hoe mila mihetsika ny vahoaka, mila mijoro ny vahoaka hanova indray mandeha amin'ny fifidianana ho avy eo. Hatreo alohan'ny androany, izany zava-misy, izany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.